Nanomboka ny 13 Desambra lasa teo ka hatramin'ny rampitso dia misy ny hetsika fampahafantarana ny vokatra momba ny fikarakarana endrika amam-bika amin'ny marika Nux izay tanterahana etsy amin'ny Parabeauté Lasity Alarby. Ny vokatra Nux izay vita avy amin'ny zava-maniry moa ary efa nandalo sedra samihafa ka tsy ahiana isy voka-dratsy amin'ny fahasalaman'ny olombelona araka ny fampahafantarana tao. Fanadihadiana ary. Vokatra momba ny fikarakarana ny bika aman'endrika vita hatramin'ny 750 isan-jato amin'ny zava-maniry no vokarin'ny laboratoire Nux izay manana foibeny any La France. Ireo marika vokarin'ny Nux araka izany dia mifanaraka tsara amin'ny vatan'olombelona ka tsy ahiana isy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamany. Tena mampiavaka ny produit Nux ny laboratoire Nux dia hoe voalohany indrindra aloha izy mampiasa vokatra natoraly fa indrindra koa ny manana ny laboratoire manokana izy zany amin'ireo fanaovana sedra sy ny essai clinique isan-karazany alohany amoahana ny vokatra eny amin'ny marihana moa zany fa ny produit Nux dia amidy eny amin'ny pharmacie sy ny parapharmacie irery ihany, zany hoe azo tokisana kokoa amin'ny fomba fiasany eo amin'ny bebatatsika zany. Ireo vokatra momba ny fikarakarana ny bibika aman'endrika vokarin'ny Nux ireo dia tsy amidy afa-tsy eny amin'ny pharmacie sy ny parapharmacie ihany. Isany ahitana ireo vokatra ireo ohatra ny eto amin'ny Parabeauté, eto amin'ny Lasity Alarby. Ny Parabeauté izay mampiatrano ny hetsika fampahafantarana manokana ny vokatra Nux nanomboka ny 13 Desambra lasa teo ka hatramin'ny rampitso. Parabeauté zany eto amin'ny Lasity dia isan'ny parapharmacie anankiray izay manana ny vokatra ny laboratoire Nux dia nanomboka tamin'ny 13 hatramin'ny 16 Desambra zany dia misy an'ilay représentante déléguée à Nux avy à La Réunion izay manao an'ilay animation na ilay fanetana anatin'ny Parabeauté momba ny vokatra Nux afaka manantona antsika mpanjifa akaiky kokoa manoro hevitra ary afahantsika manandrana an'ilay produit. Mandritra izany ary dia manome torohevitra ireo mpanjifa i Ramatoa Karine Bourlan, représentante déléguée ny gamme Nux avy aty La Réunion izay nafarana manokana mandritra ity hetsika fampahafantarana ny vokatra Nux ity.